Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokatrantsika ny amin'ny zao izao a. Ny ambassadeur-n'i Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra tokatrano tena koa ny ambassadeur-n'i Yahosoa Elia no mandroso atokatrantsika indray ny amin'ny teny tia. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa izany a. Dia samotahiny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'i Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Noho izany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao any tsy malala na hoe Jehova ho an'ny Andriamanitra ny protestanta ny dikan'izay ary hoe Yahve ho an'ny Andriamanitra ny katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa izany izy io no novainy? Dia izany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary maverimberiko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Yava ny olombelona satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yava izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yava tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany dia nandray fanapa-kevitra dada Yava hikapoka sy hamely ary hamono an' zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yava intsony ny zanak'Israely. Eny fatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetra rehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesiala ho an'izareo mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angeka taty amin'ny taona +600 taoriana l'an 0 nefa ny bokin'ny Israelianina bokin'ny Jiosy dia efa tany amin'ny -1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa izany fa izany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny bokin'ny Mose izany dia efa tany amin'ny taona -1500 -1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo izany zany hoe daty manakaikaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty aoriana daholo izany ny boky misy. Raintsika ny katolika romanina dia tany nomboka tany amin'ny -100 tany ny tena nanjakanjakan'izareo tao amin'ny fahatry Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rariny zareo raha namorona ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty aoriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo izany nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yava tamin'ny zanak'Israely satria tsy nahay ny antsony io Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay tsy afaka ny antsony Andriamanitra ny satria ny atamin'ilay Andriamanitra ny Yayava dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy izay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve izany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Yayava ary vokatran'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malala Yayava. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny soratra masina.
jerevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tadiavaka ampitetsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary tetra zany araka ny voalaza amin'ny boky ny Isaia toko voalohany misy angeny tao jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezerany dada Iava tamin'reto zanak'Israely eto zany raha maneo zany dia mba somaraikitra kely zay ao mety tsara Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany hoe eto zany tsika dia ahitany atezerany dada Iava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriamanikafa ry zareo ka izay mihitsy natezitra ny dada Iava ary nanao tsy mety izy zany hoe niantso andriamanikafa reto Israelianina reto ary nisarahany dada Iava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Iava dia niverina tamin'ny andriamanikafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa no niditra teo any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ny teolombelona ty fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambassadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany tena tsy mety amin'ny mihitsy n'izay teny izay aloha vakitsy ny Isaia toko 7:20 anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety amin'ny mihitsy io fahotana io ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy Iava ny antsoinao dia efa mpanota ianao raha vao mitenina hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy Iava no antsoinao dia mpanota ianao satria io ny orizinal natsoiny Abrahama ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany na ianao koa recomprendre an'izany hoe i Abrahama kosa vetany amin'ny lamoiny 2000 tany hoany no nisy dia izy niantso hoe Iava tao anatin'ny bokin'ny Israelianina dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy marina ity sary ty ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo nao vaketsika ny Isaia toko 7:20 andininy voalohany sy ny faharoa rahantsika mijery tsy mamaky vonina ry dada Iava sy Osla endro ny tanany Iava tsy fohy fa mahavoanjy ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mary fa nielokareo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy io zany ny mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota novianonovina ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandringana mpanota mihitsy ny ary moa izy io nketsika jery tena Andriamanitra fa dia ho arantsika araka an'izay mihitsy izy hoe araka ny bokyny mpaminany dao jerevantsika indray jery toko sy andiny hafa indray tsika tsy aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manomena ireo kosiny hoe koa misy tenty mba ho jerevantsika ao amin'ny Jeremia toko 9:10 dia andininy 9 sy ny 9 Jeremia 9 ka hatramin'ny 18 Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18 16 voilà netsika hijery an'ity teny ity indray Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18 fa izao no lazainy Iava ty zany le hoe teny milaza mihitsy ny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io ohatra lehilahy ray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na roapolo na telopolo efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia
ilay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anaran'ny Yahosoa io koa. Fa io ny mpaminany farany, tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non. C'est un faux nom zany. Anarana diso zany, anarana grika zany. Tsy mpaminany Israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika any zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpaminany Israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra iayavà io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lasy vavy no namoronany azy, ary lehilahy iray manambady vehivavy iray. Kaona moa zany nareo lasa manambady be dia be. Zay ny tenin'ny mpaminany farany hoe. Ary tsika tsy maintsy miaino ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Pakarina mandeha mankany amin'ny Israelina moa Iavà no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay. Fa inona moa no heloko anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Iavà Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao aminy hoe noho ny nafoizany razanareo ahy ho Iavà sy ny nanarahany Andriamanikafa sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny, ary ny nafoizany ahy ny tsy nitandremany lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa ka tsy miaino ahy. Ena ny hitranga ao amin'ny 1:20 ary ny faketsikely ina ny hitranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no anomponareo Andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatr'ilay izy nanompo Andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra dia tezitra io Andriamanitra io. Noho izany raha vao Iavà no anarany dia io Iavà io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka ovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Iavà no anarany dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Allah, satria izay ny Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta nefa nanala an'izay anarana izay, ary ny aika izy fa diso ny anazy. Dia izany misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Izay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io no ovainao zavatra hafa, dia efa mpanota ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanota ianao. Tsy azo lavina zany fa teny marina ange zany. Rehefa tsy minao dia andany eno tsara efa ampianarana larana voalohany fa ho fampitombotsy ny voalohany sy ny faharoa. Izay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natonga anareo nanovana io anaran'io. Zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israel, nararoatiny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezerany dada Iavà tamin'ny Israelianina, nisy nanararoatra ary dia novainy amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Iavà, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama, satria Andriamanitra Mose olo resantsika zay rehefa miditra amin'ny hoe mpaminany Israelianina tsy maintsy horana dia voavoaka eto aminao koa hoe teny jiosy mihitsy ngeo anatin'ny lalàna ny jiosy nge zany teny hoe Sefer Torah zany, anarana jiosy, anarana boky ny jiosy zany. Eo mihitsy zany teny zany, fa tsy hoe izany mamoromorona azy eto, fa tena anarana fiantsoana amin'ny boky ny jiosy zany hoe Sefer zany. Ary ny mpanoratra dia Sofer na zareo Soferim zany. Aferantsika aminy izy iny fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso Andriamanitra tsy izy ianao. Rehefa tsy Iavà natsoinao dia efa Andriamanitra tsy izy iny dikan'izay. Izay ny fahamarinana. Ary mampanota anao sahady izay. Ary porofon'izany ianao manambady be dia be. Raha olona iray izay ny mahatonga na miteny amin'ireo olombelona ny fahalalana dia ny marina. Izay no tonga ny Elia ampianatra hoe iza ilay Andriamanitra Abrahama. Ka raha vao novainao izay Iavà izay
novaina hoe alana Jehova na Yahve efa tsy mety. Na izy mety ho antsoina ihany fa reo moa zany tena azo zany hoe bebe mpiantso reo zany, fa be dia be ny miantso ankoatran'io dia hatrany dia efa mazava ny teny dada Yahva hoe tena tena anareo mihitsy ny tena tezitra aminareo mihitsy moa zany zay teniny. Dia nge jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy ny rovokoa ka tsy mihaino anareo ka dia horoako hiala amin'ity tany tianareo ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo, ary any ho anymponareo andriamanikafa andro aman'alina ary tsy hamindra fo aminareo aho. Tena dada Yahva mihitsy no teny amonompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo. Io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be dia be. Tsioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanikafa na ny Israeliana raha tratran'izy izy koa. Dia jerentsika ny Israeliana fa ny Israeliana nge zao mino an'izany Jehovah Jesosy zany inondro zareo ane zany. Nefa dia andriamanitra ny Grika be zao dia inondro ny Israeliana. Samy manaonao foana dao zao ny olombelona rehetra rehetra eto ambony tany amin'izao tsika miteny zao. Izay ny antony nandefasan'ny dada Maria Yahva naniraka ny Elia hoe andana avy reny ny olona itoditra satria ho avy ny loza. Aorianany Elia dia loza mahatsiravina amin'ity taninareo ity, ary efa mandeha zany loza zafatry hoe ho avy miara mandeha amin'izao Elia mitory aminao zao. Mandeha zany loza mamelanareo zany ary ho tratra amin'izay nareo. Dia aza mitady solution fa manatona ny Elia fa aty amin'ny Elia ny lakle. Marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vojery ianao dia manatona ny Elia. Mazava be zany. Ndao ary avy toy antsika koa indro avy ny andro Yahva izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Yahva izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa Yahva onisy teo izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nandroany azy. Tena nivadika ny tantara zany. Izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra fa ampidiko ho any amin'ny tany izay nomeko ny razany. Izany hoe horohana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroko ao amin'ny taniny izy ary lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo zao. Dia io tokoa ny zanak'Israely fa tena voaroka tanteraka mihitsy ny tsy misy afaka mamaly an'izany izao tontolo zao fa tena voaroka ny zanak'Israely. Inona moa izareo le naverina tamin'ny taona 1822. Tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny. Araka ny ten'Andriamanitra hoe raha verina koa Yahva ka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra. Izany hoe fahampodinan'ny Israeliana hiverina amin'ny taniny zany no fa vinan'iny eto indray. Izany hoe tena nyroahany dada Yahva ny zanak'Israely ary tena ho avy nefa ny fotoana miarinana anazy. Efa niverina zareo tamin'ny taona 1822. Saingy mbola misy jiosy be dia be any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely. Reny ilay nisan'ny tadiavin'ny Elia amin'izao tsika miteny zao hoe niverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Izany mahatonga anareo voaroka io. Dia mbola sy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israeliana, ry hafa firenena mba tonga saina daholo. Dia nitsoisantsika ihany ary ilay teny fa za moa dia tsy maintsy mananatra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanovo maro Yahva izay hamovo azy. Ary rehefa afaka izany dia afina mitavako mihitsy zany. Ary tezitra mihitsy ny dada Yahva lazay ny fahafatin'ny sampony mihitsy. Atezerana nge zany. Hoe samposampy fatin'ny sampinareo to nentinareo aty. Ohatr'izany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely. Ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny sainareo rehetrarehetra hoe ndao tsika hitodika. Fitiavana anareo zao. Andriamanikafa daholo ny antsoinao rehefa tsy Yahva ny antsoinao. Andriamanikafa io ary mendrika no potehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria roany dada Yahva ny zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Izay ny hafarany no ny amin'ity Andriamanikafa kely. Talovana ny sofiny
ary ataovy mikipy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andreny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto zany tenin'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy hoe ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menomenona zany dada Iava hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo, niantso Andriamanitra tsy izy nareo, nanao ny adalana faratampo nareo, dia namoa zany raha tsy efa manao no foana dolo koa nareo. Rehefa tsy ahavanina tsonao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay. Profon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarany hoe Yahvé sy Jehova. Fa misy mbola tsy nanalany azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy, fa eo ilay fantena mipetraka hoe raha tsoinao ny Andriamanitra Abrahama, mahina tsy iahavany ny tsoinao. Fantena mipetraka aminareo izay miantso Andriamanitra koatra ny iahava io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina ilay anarana tao amin'ny bokin'ny Jiosy, ny raisitsika mihitsy hoe raha ny bokin'ny Jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 tany ny bokin'ny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika hoe raintsika hoe ny boky hafa, raha ny bokin'ny Silamo. Taty amin'ny taona plus 600 ty, izy ary ny tokony ho arahantsika. Dia hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika tena hoe raha tena nompo ny Andriamanitra Abrahama maro ianao, izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve izay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahitana azy voalohany iny, sa le tenin'olona taty oriana taty izay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika, na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy izay. Fa izay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndriko mafy aminao mihitsy izany teny izany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany. Solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahvé, ny raha namonjy ny olombelona, ampahafantatry ny olombelona hoe ity ny adalana nataonao. Mbola anao adalana ihany ve ianao dia ho fay ohatra ny Israely ihany. Fa tena ny faiziny io Yahvé io tsy nge ny Israely ihany. Ianao ve mitady famaizana ohatra nazo anazy? Fa ny tena petrako aminareo rehetra izay mandray azy manerana an'izao tontolo izao. Elia mametraka fantena aminareo olombelona eto ambonin'ny tany, dia eto amin'ity planeta terre nareo ity, ianareo olombelona, mbola sahanareo ve nanimbazimba an'io Andriamanitra Abrahama? Fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahvé ny antsoiny Abrahama anazy, azo ovaina tsony izy fa manimbazimba ianao ro vovanao zany. Ary raha Yahvé ny antsoiny Mose anazy, mbola manimbazimba koa anao raha ovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa nge ireo niaraka tamin'ny Yahvé. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io, ovainao zavatra hafa ny izy, dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve ianao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa ho zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonanina amin'izay ianao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany. Andriamanitra zany ary tena izy zany. Ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ny tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Dia hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa niparitaka manderan-tany ange zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaova ny Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo tamin'ny ady lehibe faharoa nga mitsaiko na voalohany na faharoa namono ny Hitler anazy io tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela maso anio Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsoina hoe Yahvé tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia, dia zany ihany anarany Yahvé ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miova izy tokoa hoe lasa hoe Allah, lasa hoe Jehova, lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy? Tena tsy mety kosa ilay zany. Ary profon'izany tsy misy afaka hafahotana ny olona.
nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Io ny vakitsika eto amin'ilay Isaia 7:20 andiny voalohany sy ny faharoa hoe ny tanany avady tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovina fahamarita. Fa ny heliko ireo ny hevitra mamosaraka ataon'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy mihaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anaranao dia efa mpanota ianao, ary izay no nandringana any Israely any. Raha vao novainao io anaranao dia efa nanota ianao. Satria ny teny ny mpaminany Israelianina hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy, ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy, zany hoe anarana ho voavaina izany. Raha vakitsika ny boky ny 10 Jiosy, raha niresaka tamin'ny Israelianina izy tamin'izay fotoana izay ka nanome ny fanekena voalohany izay ny fanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny voalohany sy ny faharoa. Ary ilay Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose fa izao ny teneny tato. Dia nilaza an'izao teny izao izy ao amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jiosy araka ny Exodosy 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreo. Izao ny ava-Andriamanitrareo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo moa zany dia efa nametraka ny definition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely ny ten'Andriamanitra, fa ilay Andriamanitra dia ny miaraka aminy ka handevy tany Egypta. Ka ianareo ve mba handevy tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy handevy tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza afa tsisy handevy tany, afa-tsy Israely rery ihany ny handevy tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary ny soratan'ny dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminan'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay Egypta nivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny boky nisy Yahveh niantsona tamin'io. Ao aboky zany Elia dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso Andriamanitra hafa intsony ianao, fa ny anarako efa hainao Yahveh no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo niantso hafa? Niantsony ny Abrahama azy sy niantsony izina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy. Tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama. Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahveh no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka anao, nanina anao nanova? Iza no teny taminao vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora amin'ny Andriamanitra Abrahama izao zavatra nataonao izao. Satria efa niteny izy hoe aza manan'Andriamanitra hafa fa izarery ihany. Ary namafisina izany tamin'ny boky ny mpaminany araka ny tenin'ny mpaminany. Ary ny boky nisy afaka itsika miaraka indray ny boky nisy dia manasa anao foana miantso anao anaraka an'ilay teny. Isaia 48:11 48:11 48:11 izao ny voalaza. No ny tenako, eny no ny tenako ihany no nanaovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anaran'ny dada Yahveh. Lasa novainareo. Raha Yahveh no tokony hiantsona azy, mandiny teny nareo nanina ny novainareo anarana io. Fa efa avy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga dada Yahveh tezitra foana hatramin'izay. Izy fa tezitra dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehova, Yahveh sy ny maro samihafa izay tsy voatanisy. Misy mamorona be dia be any. Fa reo moa no tena malaza reo dia izay natonga ny hoe tia ny santionany ity. Fefa be dia be zany ankehitriny. Mampalahelo. Mendrika ny potehany izao tontolo izao. Ary tena rariny raha ho potehina amin'izay nareo. Rariny.
Zany hoe faiza moa anao zany mianatra amin'ny teniteny takany ity. Ity natao hoe zandry ny Yahosoa, ilay iraka ny Yahava, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahava no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy, ity izy ity. Tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompon'ny aina no miresaka aminareo. Ary ny tompon'ny fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manao revitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahava nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny tany fa tsy Yahava rery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao ry iverina mba tonga zay. Isy toko fa teny moa zany 4:20 no vaketsika. Isy 64 hoe nanomboka tsy misy ny antsonarany dada Yahava intsony ny olona satria tsy afaka miantsonarany intsony satria tsisy famonjena intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantsony anarany. Isy 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantso intsony ny anaran'ny dada Yahava ny olombelona dia ny Israely ihany. Tsy misy miantso ny anaranao intsony na mba hifohy maraina ka hifikitra aminao. Ina ny antony? Nafeny dada Yahava ny tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy zay. Nampalelo ilay tantara. Tena nampalelo mihitsy. Dao antsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezeran'ny dada Yahava aza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy intsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Dao hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:2. Jeremia 4:22. Dia miara-mijery antsika zay. Jeremia 4:2. Inge vakitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko, izao tsy mba fantany, tsy fantany intsony dada Yahava. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Yahava, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia enda izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany intsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Yahava intsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza aza, raha sendra misy miantso ny anaran'ny dada Yahava dia nitenenina hoe aza miantso an'izany intsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vaketsika ny bokin'ny Amosa 4:9 angamba nisy enao vakitsika zay. Amosa 4:9 vakitsika kely amin'arany Yahosoa. Amosa izao misy an'izany Amosa zany. 4:9 dia manomboka amin'ny 5. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny Andriamanitra Abrahama mihitsy. Amosa 4:9 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany le ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany, hoenjehako mihitsy ireo sy dada Yahava, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany dia faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ve ao. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Yahava. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Yahava fa raha vao tonoina dia maty ao indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana hiantso ny anarana intsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy.
raha ho any zanak'Israely nanomboka teo ny Israelianina lay tsy nahafantatra azy tsony ary tsy nahalalana azy tsony, ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iava no nanao ny lehilahy Manase hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia zay hitenenako hoe ity aho, satria ny Israelianina efa tsy afaka hafantatra intsony noho ny amiatezerany dada Iava dia nipoteny mihitsy ny fahalalana azy ka vitany dada Iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vitany hatrany amin'ny fanapotena ny tempoly noho ny amiatezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjony Israelianina, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao Iavany namorona anao. Ilay dada malalako, dada ny Elia zany. Ilay naniraka ny Eliako. Dada izy ve Andriamanitra ve tsy atao dadako aminy? Daty fanajana anazy zany. Ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka ny antson'io Andriamanitra intsony ny zanak'Esry ary tena tafasaraka tamin'ny dada Iava araka ny teny hoe indro ny tanany Iava tsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mahare, fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Zany hoe raha vao novainao io anaran'io efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao zany io. Tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny ny antsoantso tabataba azy anao zo fihetsiketsena maketsimaka io, fa tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io zany. Lany andro eo fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miainao anao. Fa nazafaiko hoe ary io ngery natezitra ny dada Iava. Io no natezitra anazy. Ny fihetsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy miantso Andriamanitra tsy izy daholo nareo, nefa manome Andriamanitra Abrahama. Aza manontona ilay Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy hiteny hoe Iava ilay anarana, fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Elia miteny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao no mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka amin'ny marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Sa mety tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompon'ny fanahy io Iava io e. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manotra dia ho faty. Rehefa teo faty zany ny fanahinao petra ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiel 7:24 hoe ny fanahy izay manota, zany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoroka anao ny antony tonga ilay anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niovana izy indao. Jevantsika koa ilay hoe ny fanahy izay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempoliny. Mampatsivo anazy teknisiana na somary adiniky kely zany izay zary zay. Ao tsy aloha jery an'ilay Ezekiel 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekiel 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra, toy ny fanahy ny ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanany, samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no ho faty. Zany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitera. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, velamy Andriamanitra tsy izy. Iverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsony anarana hoe Iava. Iverena amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsony anarana hoe Iava. Fa raha ihany ny Andriamanitra izy mianakary. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria manino? Efa mandeha any ny loza milanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tombotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Dia teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity.
amin'izao ritenenako zao. Ny fikapony eny aminao sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia amely ireo. Dia mbola misy ny fotoana maizany fiainana. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany. Tena fitiavana zany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome pirofo za. Nomeko mihitsy hoe ity daholo ny faotin'ilay izy. Tatony na voanareo. Mbola jerevantsika daholo zany rehetrarehetra zany hoe menoa ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zao hoe jerevantsika hoe tena nipotehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempolony. Rovakitsika ny bokin'ny Jeremia feo izy 52 amin'izy. Jeremia 52 angambany izy hoe potehiny dada Iava mihitsy ny tempolo tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 amin'izy izy ity zao. Teo amin'ny andininy hoe aveketsika manomboka amin'ny andininy fafiry. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7 8 9 10 11 eo angambany izay. 10. Vakitsika andiditsika eo ny afaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sany mpanjaka. Fa ny Kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny Kaldianina nanenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedekia teny amin'ny tany ay. Ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila rehetra. Ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjaka ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjaka ny Babilôna namono ny zanakalany Zedekia teo masondrainy. Ary ny mpanapaka andrindrina koa dia nivonoany tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'ny Zedekia dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varany izy sy ny maro samihafa. Io zany hoe nivonoany zareo. Esa moa hoe amin'ny 7 12 no toizatsika. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 7 nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'ny Babilôna 7 ka nandoro ny tranon'ny Iava sy ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema dia ny trano lehibe rehetra dia nodorana tamin'ny Iava avokoa. Zay satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe ndana dory. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany ary miomana ny dikan'izay. Io ny pirofo fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'i Israely. Naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20. Noinge vijalivantsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendro Nebokadnezara mpanompo. Manomboka amin'ny andininy 9. Koa izao no lazainy Iava tompony maro noho ny tsy inonareo ny teniko ry Israelianina satria Israeliana io resany io dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any avaratra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko. Lazainy fa mpanompony mihitsy nefa zatra sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy. Hoy Iava, ary entiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponina eto mba amin'ireto firenena manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady rava mandrakizay. Ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io dia poteo ireo Israelianina reo. Dia poteny Israelianina tokoa ary ireo poteo nareo Babilônianina io Israelianina io. Dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanànan'ny Israelianina. Dia nidorana rehetra any amin'ny tranon'ny Iava mihitsy nidorana. Navelan'ny dada Iava nidorana amin'izay. Hoe dory io fa tsy araka amin'ireo intsony. Zay. Zany rehefa tehitra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra hoe nana fa Iava ary ianao efa mpanota.
mpanao ratsy. Ny ato amin'ny Elia tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany, fa olona parfait. Ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia, amanarivony. Ary efa be dia be nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny hetsoko anao hoe ianao hoe mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io antsoinao io. Andriamanitra tsy izy anie io antsoinao io. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao ny mieritreritra, fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary. Na ianao tonga saina dia hiverina, dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia ilay nendasan'i Israel. Fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait, tahaka ny Elia parfait. Antsony ianao hitodika hoe fenany amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tezy dada Iava tena ny teny ny fiarahana aminy. Ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempolo dia tsy afaka miantso an'ilay anarana tsony. Lozika be zany. Ko tao amin'ny tempolo ny antsoina an'io anarana io dia lozika ny tsy fahalalana anazy. Lozika ny tsy fahalalana anazy. Dia novain'ny olona amin'izay ilay izy satria io tantara io tany amin'ny taona -500 tany ho any io tantarany nahatongavany Nebokadnezara io. Tao -590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely, zany hoe natao sesitany, esclave. Dia nitoy nandeha tao amin'ny zareo Medianina, Persianina, niditra ilay koa ireny, niditra ny Grika, niditra ny Romanina, ary taty aorindrinan'ny Romanina niditra ny Arabo. Ary teo na tonga ny famoronana ny anarana ihany koa satria hoe rava ny anarana dia namorona koa ny Arabo. Namorona ny anarana hoe Allah izy. Tahaka ny katolika Romanina namorona hoe Yahvé, tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova, samy ara namorona. Ary niforona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra izay efa tsy haintsika intsony nisy ny amin'ity tany ity. Samy nanao daholo ny rehetra rehetra. Izay natonga nanana profeta ity ilay marina, niverena amin'ny marina daholo. Niverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy izay tsy marina nataonareo izay. Ary lazaiko anareo fa tena fitiavana zao. Fitiavana ny hamonjy olona, hanavitra olona, hamerina anareo any amin'ilay tena nahary tongotra aman-tananareo fa ny mpanota izay voalaza fa mpanota nge dia tena ho faty ho any amin'ny elo angena, ho any amin'ny l'enfer, l'étang du feu, ho any amin'ny afo mirehitra mandrakizay ianao. Fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny izay hoe ho alefako any ny mpanota. Izy mihitsy no teny izay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany. Jerevantsika io histoiran'ny mpamina ny farany io. Ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako, faharoa fotsiny ny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavana izao. Soa ho anao zao, izy ny tsy maniry ho afaka amin'ny fahotana. Jereo izay niaraka taminao raha nahafaka anao tamin'ny fahotana, ho ve tsy mbola mangaratsy ihany ianao? Ho ve tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay nitomponao hatramin'izay? Ho ve tsy mbola mijangajanga ihany ianao? Jangajanga nge ianao io manambady be dia be io, jangajanga nge ianao. C'est de l'adultère. Fijangajangana zany. Raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasa vavy no nanamboarana anazy. Ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona. Vady izy ireo. Ray ny vadin'ny Adama dia Eva, ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama. Ko mahina tsy miverina amin'io nareo. Raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo, lasa vavy no namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray. Ary izay no original zay. Fa niditra ny fonareo no mahatonga anareo manambady be dia be io. Olona maditra zany. Mpijangajanga zany. Mpangalatra mpijangajanga, ny mpanao ratsy mpijangajanga. Rehefa novaina ilay anarana dia efa mpanota zany. Ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama. Io Andriamanitra i Abrahama io mihitsy ny hamono anao. Tena miteny anareo mihitsy nefa fitiavana ho azo. Tsy misangy io Andriamanitra i Abrahama io. Izy no Andriamanitra.
verina amin'ny daholo zay rehetra miantso anazy, Iayava no anarany. Ary tsy manota intsony zay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia, tsy zay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia, satria zay miaraka amin'ny Elia zay nanto anarany hoe Elia, Iayava no mpaniraka azy. Dikany El dia Andriamanitra, solotena ny Andriamanitra mandehandeha ny atao hoe Elia. Raha zavy za manavitra ny rehetrarehetra io. Izao tontolo zao nge zao avotako zao engane mba isan'ilay klasy ny teo vovonjy ianao. Engane ko ao anatin'ilay klasy ny teo afika ianao. Fa ity ny famonjenanao zao teniko zao. Maiza ianao mitodika. Zao anaraka ny Elia, anaraka ny dada Iayava, satria Elia nitondra anao ahy. Ho afitra ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao. Jereo ny rehefa miaraka amin'ny Elia, fa manarivo neny. Njaranao mba miditra koa. Mavonjeo koa ny fananao. Fa ny fanampanota, ny atao hoe mpanota, dia ny olona nanaovan'io anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao. Fa mpanota ianao zay. Ny mpijangajanga, mpanota ianao zay. Manambady be dia be, mpanota ianao zay. Mpiteny ratsy, mpanota ianao zay. Mpisoloky, mpanota ianao zay. Mpamono olona ianao, mpanota ianao zay. Mamosavy olona ianao, manota ianao zay. Manao zay animba olona ianao, mpanota ianao zay. Andriamanitra mampanota io miaraka amin'io fa mba tonga saina. Fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana. Ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao vakitsika teo. Zay ny fiafarany teliko mazava tsara aminao. Porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara. Fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rorotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy hoenona teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka zay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Kun vakitsika teo izy, waringana ianao rehefa mpanota ianao dia waringana ianao. Ary rehefa tsy mbola ringana ianao amin'izao dia watsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'ny feu éternel, mamono ianao tsakijano. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Izay no misy angaha zany, ka zay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany taona zany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina, araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Zay ny amaratsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15. Mpaminany Israelianina no henonao anatin'ny Sefer Torah Jios zany. Vakitsika sady amaratsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy ato amin'ny Israelianina eto ihany ny azo rana ny teny. Zareo Israelianina ihany tsy maintsy henona teny fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15. Eo avaratsika ara ny teny. Voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo izy zareo any anefitra amin'ny fotoana io. Dia izao. No hatsangany avahan'Andriamanitra ho anao. Ary izy no henonareo. Zay. Io mpaminany Israelianina ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israelianina dia tsy azo henona. Refesy indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy ny azy tsika. Ianazy zao dia tena mpaminany Israelianina mihitsy ny no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Zay natao hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva. Ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israelianina. Zay no jerevantsika sy ny toin'izay satria fahonjena mandrapahatonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena
mpamonjy zany, mpanavitra zany, iraka farany meny dada Iava ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika zay nandresina anaraka ho tahiny eo soany antsika rehetra, ho tahiny dada Iava. Satria tao amin'izany eo soa zany nazona ny famonjena. Zay le ho azavaintsika mihitsy zay. Ho ampahafantarana antsika tena nisy mihitsy ny lamin'asa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ty teniny dada Iava ty, raha monjy ny olona izy aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Noho izany ary amin'ny taranak'iray Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy, satria ireo no nafantatra ny anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino Mose zareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah, ary ny Sefer Torah dia miteny hoe iay avaza ny Andriamanitra zany. Fantiny napetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra, dia arao foana ny fampianarana. Fatoranao dony ataonao fa zao ny teniko aminao manarà ny Elia. Hatrany dia ndao iaraka amiko. Hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za tsy hamonjy, tsy hanarin'ny fanahiko fa hamonjy aho. Andao zay hamonjy ny fanahiny miaraka amin'ny Elia daholo amin'izay. Manerana an'izao tontolo zao. Ponjeo ny fanahinao. Fa ny fanahy izay manova anarana dia ho faty ozy dada Iava, araka ny tenin'ny mpaminany Ezekely, mpaminany Israelianina zany. Ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada Iava, ary izy tsy azonareo terena. Tsy mihaino izy. Tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona, dia mivavaka dia mifona, dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony. Tsisy Andriamanitra ny teny an'izany. Fa ny mpanota dia ho anefa ho any amin'ny farihy miretrafo ny teneny. Fandringanana, fatezerana mirehitra. Zany ny miandry ny mpanota oatra anareo io. Dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta Terra ity. Mpanota daholo nareo ny mbela rehetrarehetra. Tsy misy afaka na ny ray aza. Ponjeo ny fanahinareo. Nao anaraka ny Elia. Hivavaka itsika. Dada malala Iava aho. Nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao. Ny nanam-porofona izay mbola ianao ihany koa no manam-porofo. Satria teninao avokoa zao, fa tena fitiavana ny teninao. Nampisinao miharihary amin'izay fa tenenao ny Andriamanitra Abrahama. Nasianao miharihary hatrany amin'ny anaranao, ary nasianao miharihary natao hitapoko hitam-pirenena, fa tsy mahay manota izay miaraka aminao. Zao Elia ny rahanao zao mihitsy ny vavolombelona, sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka azy. Dada Iava malalo, sambatra izay tafaraka aminao, fa tena voasoratra ny amin'ny lanitra ny lanitra ny anarany. Tena avitra izy, ary ho tonga soa ny amin'ny lanitra ny lanitra. Vonjeo izay mandray an'izao teny zao. Avoto dada Iava aho, fa lo hivavaka izay tiany mitady anao. Vonjeo ny tsirairay avy, fa tena fitiavana ianao. Tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina, mba hiverenanao any aminao satria mandeha ny fandringanana. Efa mandeha ny mpandringana. Dada Iava aho, vonjeo izay mbola azo vonjena, avoto izay mbola azo avotana, atao maimiaino izay mbola afaka mandre. Voninahitry no mandrakizay. Saotra betsaka dada malala Iava aho, minarany Iaoso. Amen. Dia mirary esotsika samy tenao soa ho amin'ny fitoza fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada malala Iava angy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka indray.